miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao tsy mety mahavita zavatra hatramin'ny farany foana ve ianao. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Tena misy ny olona no rehefa manao zavatra dia tsy mba mahavita zavatra hatramin'ny farany izany. Ary menga amina zavatra mahadinidinika io, ohatra hoe mamaky boky dia tsy mahavita mamaky boky hatramin'ny farany, na koa mianatra dia manomboka kely fotsiny, herintaona roa taona dia mijanona dia mifindra zavatra hafa indray dia ohatr'izay hatrany, na koa amin'ny asa manao asa kely dia 2 volana fotsiny dia efa mijanona, 2 volana 5 volana dia efa mijanona, na manao tetikasa manao ny karazana tetikasa rehetrarehetra ity dia atomboka ilay izy fa rehefa avy eo tsy hitakory hoe makaiza dia zavatra maro ohatran'izany. Eny fa na dia amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ary dia mamaky baiboly eo, manao résolution hoe tena hanao an'izao manomboka zao dia hanao an'izao, fa manomboka kely fotsiny dia mijanona. Eny na dia amin'ny fifandraisana azy tsy mahavarina relation amin'olona mihitsiny fa manomboka kely dia mijanona. Zany hoe amin'ny ankapobeny zany dia misy olona tena tratran'izany mihitsy hoe tsy misy zavatra vitany hatramin'ny farany zany, na misy taratasy karakaraina, na taratasy na trano io, na taratasy na tany io, na zavatra ohatran'izany dia manao izy fa tsy vitany hatramin'ny farany foana izy, fa mijanona eny tena eny foana ny zavatra rehetrarehetra izay ataony. Inona ny mahatonga an'izany? Izay no ezahantsika valiana amin'ity video anio ity. Rehefa tena jerevanao ravana ny soratra masina dia antony telo ny tena mahatonga an'io, ary reto zavatra telo reto no tsy ampy mahatonga ny olona tsy hahavita zavatra hatramin'ny farany. Ao amin'ny Korintiana voalohany 7:12 andininy 7:12 dia misy ilay tenin'Andriamanitra ahitsika tsara manao hoe ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Io teny io tena zavatra lehibe io, ary tsy mbola tena voatrandrakitsika tsara ny asarobidindreo hoe finoana, fanantenana, fitiavana reo, fa za dia tena hiteny aminao fa ny tsy fahampian'ireo zavatra telo ireo no mahatonga ny olona tsy hahavita zavatra hatramin'ny farany mihitsy. Raisiko voalohany ary le finoana. Ny finoana dia rehefa jerevantsika ny Hebreo 12:1 mamaritra azy dia manazava izy hoe ny finoana ozy izy no fahatokiana ny zavatra antenaina. Zany hoe misy fahatokiana amin'ny teny frantsay dia hoe ferme assurance. Zany hoe tena misy assurance, misy faharesen-dahatra na conviction, zany natao hoe finoana. Ka rehefa tsy ampy izay faharesen-dahatra ao amin'ny zavatra izay ataonao izay dia mazava ho azy fa hialan-daharana eny tena eny ianao. Le faharesen-dahatra dia ny hoe faharesen-dahatra fa io zavatra izay ataonao io dia tena hoe sitrapon'Andriamanitra. Faharesen-dahatra fa io mihitsy no antsoin'Andriamanitra anao, io mihitsy no antom-pisianao. Le faharesen-dahatra fa ny rahan'Andriamanitra anao an'io zavatra io mihitsy ianao. Ary zay le hoe mission. Ao anatin'ity le hoe finoana ity zany dia tena resaka hoe mission. Resy lahatra ve ianao, mino ve ianao fa tena mission ampanovin'Andriamanitra anao io zavatra izay ataonao io, na fianarana zany, na asa zany, na projet zany. Fa rehefa tsy mipetraka izay finoana izay assurance izay conviction izay dia mazava ho azy fa miala eny tenantsika zany ao anatin'ilay izy. Dia misy olona dia manao asa kely dia miala, dia manao mianatra kely zao dia miala, dia mieritreritra izy avy eo farany hoe tena passe-partout satria asa tampotampoka eo izy dia nanao resaka fandrahoana sakafo, avy eo indray izy dia nanao resaka mécanique auto, tampotampoka indray izy dia mivadika nanao paramedy, nataony kely indray ny langue, tsy nataony dia izy hoe passe-partout ozy izy. Raha ny tena marina tsy passe-partout, fa raha za zao mandray an'izany dia tonga amin'ilay ohatra ny ankizy hoe mipitikilita amin'ny farany tsita. Le farany tsita dia tsy hita tsony izay asinanao ny farany, hoe inona ny tena asinan'ity olona ity, fa ny CV anao dia tena hoe katsaka tsara maso voanjobory dia ao anatin'ilay izy ao. Tsisy zavatra hoe mifototra amina zavatra anankiray mihitsy ianao. Ary mialatsiny raha mety hoe mandratra antsika izay zavatra fa tena izay no olana. Tsy misy conviction tsika hoe ity ny tena antom-pisiko, ity ny tena antony fahavelomako, dia tena hoe mifototra amin'iny zavatra anankiray iny fa ataotao kely daholo ty zavatra rehetrarehetra ity dia tsy mety izay zavatra izay. Ary taitaitra tsika indraindray maikamaika fotsiny hoe hanao zavatra fa tsy ampy le faharesen-dahatra lalina. Eo zany le resaka hoe finoana. Ary io finoana io dia izao mahatonga ny olona indraindray hoe miaya, misalasala,
ny amin'ny zavatra zay ataony hoe sao de mba tsy mety amiko ary ty sao de mba ohatran'izao ary ty sao de ohatr'izao ary ty ary indraindray ny tena zava-doza de hoe tsy mino le olona fa miaraka amin'ny Andriamanitra momba azy Andriamanitra mahery Andriamanitra tsy mino le olona fa mahavita an'io zavatra io izy raha miaraka amin'Andriamanitra ary zay ny tena olana zany ro de te hitarika ny saintsika mihitsy ny hoe tadidio tsara fa ny tenin'Andriamanitra de milaza mahay ny zavatra rehetra ianao ao amin'ilay mampahery ianao de Jesosy Kristy ary ambarany tenin'Andriamanitra koa hoe raha Jehovah ny momba antsika iza no ahatohitra antsika zany hoe raha Andriamanitra miaraka aminao tsisy tokony tsy ho vitanao raha manana n'izany finoana zany ianao de tena mijoro tsara de izay finoana zay no mitarika anao a tsy hiala amin'io zavatra zay ataonao io tadio tsara fa i Abrahama de anisan'ny olona niavaka nanana n'izany finoana zany izy ka rehefa nambaran'Andriamanitra izy manao hoe miala amin'ny taninao sy niavanao de niala izy satria fatany ilay niantso azy mino izy resy lahatra izy de tena hoe nyroso izy a na de tsy fatanareo hoe aiza no ale satria fantan'ilay niantso sy ny vidy azy mission zay aloha zany tena important zay a amin'io voalohany io ny faharoa de ny fanantenana raha vao miresaka tsika hoe fanantenana de zavatra hitranga any amin'ny ho avy zany zavatra any amin'ny farany zany natao hoe fanantenana ary ao anatin'izay fanantenana zay de misy natao hoe tanjona objectif amin'ny zavatra zay ataonao ary io koa ny olana raha vao tsy manana tanjona sika amin'ny zavatra zay ataotsika de mazava ho azy fa tsy anana faharetana ihany koa anao amin'io zavatra zay ataonao io ary raha vao miresaka tsika hoe fanantenana zany a de tsy tonga ho azy zany fanantenana zany fa raha ny baiboly zao no miresaka de ahoana ny ahazahoanao le fanantenana de tsy maintsy misy fiaretana mialohan'io fanantenana io satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Romanina 5 andininy 7 sy ny 4 manao hoe ary tsy izany ihany faoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga tsara-panahy voazatoetra ary ny atsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana zany hoe io fanantenana io de tsy tonga ho azy io fa misy fahoriana mialohan'io misy fizahan-toetra mialohan'io misy faharetana mialohan'io ary zay indraindray ny olana tsy mahazaka lazonady tsika tsy mahazaka le gidragidra sy le olana samihafa atrehany eo fanaovana le zavatra anankiray a de miala misy zao mpianatra de tsy mahavita mémoire hatramin'ny farany satria hoe manahirana be reraka be akamo be de be le pression amin'izy de ajanona le mémoire nefa efa mamarana ny fianarana ianao de zay le hoe tsy mahavita zavatra hatramin'ny farany tsy manana faharetana tsy te hisahirana nefa fantatsika tsara ary avana fa vidina lafo io tsy fahaizana hoe mivonina hiatrikady io ny zanak'Israely zao rehefa mivoaka avy tao amin'ny tany Egypte izy a lalana tokony ataony anatin'ny tapabolana lasa nataony tao anatin'ny 9 taona satria nahoana satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mbola tsy vonina hiady ry zareo mbola tsy vonina hiady izy de nentina niodina satria mbola tsy vonina hiady indraindray tsika tsy vonina hiatrika le fahasarotana fa vao misy fahasarotana kely de miembotra vao misy fahasarotana kely de miala de zay tsy izy zay ary raha izay ny toetranao a de tsy ahavita zavatra zany ianao fa ny fianarana tsy isy fianarana mora zany tsisy fianarana mora zany fa tsy maintsy fahasarotana fiaretatory fifoazana maraina zavatra ohatran'izany daholo ny zavatra rehetra ka ny olona tsy manana faharetana de ny olona tsy manana izay le hoe lazonady zay a mahazaka an'izay lazonady zay amin'ny fiainana tadio tsara ravana fa nisy ilay mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe sarotra ozy manangana zavatra amina zavatra mora zany hoe rehefa mora le lalana ataonao de tsy misy antoka zany hoe haharitra izy zavatra zay ataonao iny fa matetika ny zavatra zay hoe ao anatin'ny fahasarotana mihitsy ny anaovanao azy no manana faharetana izay zavatra zay ka tsy tokony atao arytsika fa ny faharetana dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Luka 2:7 manao hoe amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo zany hoe misy lazonady endurance manana endurance ianao raha manana faharetana zany ka izay mahatonga atsika tsy mahavita zavatra mihitsy tsisy le fanantenana le fanantenana zay azotsika avy amin'ny faharetana de tsy ampy le izy zany de izandro any te aprisika atsika raha mijera zao ny soratra masina de misy tantara anankiray koa ny tantaran'ny Jakoba rehefa tonga tany amin'ny Labana izy a nandositra tany de nahita ny zanaky Labana le antsoina hoe Rahely de tia ny vehivavy io ary nanana zay vision zay izy nanana le eritreritra izy zany le tanjona manao hoe apakatra ny vehivavy io izy de ozy izy Labana hoe miasa amiko 7 taona ianao vao omeko vadinao io de tena nanana faharetana izy de niasa 7 taona izy tonga nefa le fanambadiana ny fitahandreo olo reo izy fa le zokony ray no nomena azy le hoe Lea de avy eo
rehefa vita ny fanambadiana fa manino azy nyfitahnareo a le zandrina nytiako de ozy izy hoe ay zao ary miasa fitotoana ndray ianao a de omenainao le zany de ny asa fitotoana ndray izy zany le faharitana zany hoe misy objectif mazava tsara izy manana vision izy de izay vision mazava tsara izay a no mahatonga anazy a maharitra anatin'izy de izany daholo ny olona zay tsy manana vision tsy manana zavatra sarisary anatin'izay anao izao ny zavatra miandry zao ny zavatra atenaiko am'ty zavatra zay ataoko ty a de mazava azy fa tsy anana faharetana mihitsy izy fa indraindray tsika etiketin'ny olona fotsiny hoe zao ndray ony malaza e zao ndray ony tsara de mandeha manao mizakazaka meketsy mako tsy manana tanjona akory ianao de nefa niny tsy fanananao an'le tanjona iny a no mahatonga anao rehefa aveo a tsy aharitra amin'ny zavatra zay ataonao io be deabe ny teny zay fahitsika hoe no pain no gain no cross no crown pas de sacrifice pas d'édifice zany rehetrarehetra zany de milaza daholo hoe rehefa tsy misy ny faharetana tsy misy ny zavatra hitsangana eo ary tena mila miaritra tsika azahoantsika ny zavatra rehetrarehetra zay lazain'ny teny fikasana amintsika tsiraray avy ary zany mahatonga ny olona tsy anana fanantenana ka de mampirisika atsika ary havana manana fanantenana isika miaraka amin'Andriamanitra fahavita ny zavatra rehetrarehetra ary ny fanantenana de ny fibanjinanao any amin'ny fiafarany ny zavatra saty hoe ivoaka ho mpandresy ianao amin'io zavatra zay ataonao io mibanjina nyzany ianao mibanjina le valisoa le valipity ary raha tsy manana fanantenana no miaraka amin'Andriamanitra de hiala fotsiny ianao fa ny antsika ny fanantenantsika de hoe andova fiainana mandrakizay de izay no banjinina de izay no mahatonga anao sa na de maty martyr ary ka nahatonga ny raha salama teny hoe hitako ny lala tsara ka izorako aza sakanana ny lalako eo amin'Andriamanitra zany hoe misy zavatra ngezabe zay manana ny courage ao fanantenana anana ny courage de izay no mahatonga azy a miroso foana fa tsy azonao sakanana an'izany mihitsy ny olona manana fanantenana ary ny farany de le hoe fitiavana io fitiavana io ndray a dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana voalohany toko 7:17 fa ny fitiavana dia mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra zany hoe ny olona manana fitiavana de mahavita miaritra mahavita manantena mino zany hoe le fitiavana zany de raha manana le fitiavana le olona zany de fa manana le finoana izy le tena satria mino ny zavatra rehetra manana le fanantenana izy satria manana fanantenana ny zavatra rehetrarehetra le fitiavana zay mahatonga ny fitiavana ny lehibe am'ireo anankitelo ireo de ity fitiavana de tadidio tsara fa ny zavatra rehefa tiana de anananao foana solution ahitanao fotoana foana anaovana n'iny zavatra iny rehefa tianao iny zavatra iny jerevy tsara fa misy olona zao voankana kely hitako tamin'ny fahitalavitra hoe mankafy baolina kitra izy tia baolina izy am'roa maraina izy de efa milahatra tapakila ahafahana mijery an'ilay hoe fijerevana an'le baolina kitra zay le fitiavana io fitiavana io mahavita maniraka anao hatramin'ny firy maraina hiala amin'ny fandrinanao ahavitanao anao ty zavatra rehetrarehetra ty ka rehefa tsy ampy ny fitiavanao ny fianarana zay ataonao mazava hoazy fa tsy fo maraina amin'io mihitsy ianao rehefa tsy ampy ny fitiavanao ny vadinao de mazava hoazy fa mieritreritra foana anao hanary azy hiala aminy rehefa tsy ampy ny fitiavana ny asa zay ataonao io de mazava hoazy fa mieritreritra foana anao hiova asa de tsy mety tamana de hitady zavatra hafa zay atao foana fa rehefa zavatra ny tianao tsy miala amin'io ianao ary ny olona manana fitiavana tsy voatery hoe vola ny tena dadiavana fa tena hoe mahita fifaliana mihitsy izy amin'ny zavatra zay ataony na tsy misy vola aza ary zay le fitiavana ny fitiavana ny tena tsy ampy ary zandro an de te hitarika anao hoe mandehana le loran'ny mpitiavana le Andriamanitra fitiavana matsaka fitiavana fa efa nambarako teto foana hoe ny loharaniko rehetra de eo aminao raha mitady fitiavana anao de ao amin'Andriamanitra no misy zany indraindray koa no mahatonga antsika tsy mahavita zavatra hatramin'ny farany de tsy ampy an'io fitiavana io tsika angatao amin'Andriamanitra hoe tompo omeo fitiavana itiavako nyty asako ty itiavako nyty fianarako ty itiavako nyty tetikasa zay ataoko ty itiavako nyty zavatra zay ataoko ty zany rehetrarehetra zany nray zay tsy ampy ao anatin'ilay izy ka tena mila vavaka fa tsika tsy hoe misy fanahy blocage mihitsy roasy ray devoly fa misy fanahy zao aza tonga de manilika any am'le fanahy anao fa dinio tsara hoe manana mission ve anao mazava tsara ve ny mission anao de ny mission anao de izao hoe anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izavatra zay ataonao hoe resy ratro anao fa sitrapon'Andriamanitra le izy manana vision ve anao izay le fanantenana izay vision zay de tsy ny nafanetsika ny vision lehibe indrindra de hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra am'ty zavatra zay ataoko ty ka raha ohatra ka tsy vitanao hatramin'ny farany ny fianaranao de mazava hoazy fa tsy vitanao zany manome voninahitra an'Andriamanitra tsy omena voninahitra amin'ny fianaranao zany Andriamanitra
raha ohatra ka ajanonao le asa de mazava azy fa tsy omena voninahitra zany Andriamanitra ny antsika nefa zay ny tanjona lehibe indrindra amin'ny zavatra zay atao ny hanome voninahitra an'Andriamanitra ary ny farany de le passion zay le fitiavana manana an'izay ve ianao angatao amin'Andriamanitra zany de anjaranao mihitsy mivavary havana mangata amin'ny tompo eo ana ireo le hoe mission vision passion finoana fanantenana fitiavana ireo fa rehefa anananao ireo de misy le hira zay hoe ankehitriny ireto no mitoetra ozy izy ery lehibe tokoa de ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana ary zay no mahatonga atsika tsy havita zavatra hatramin'ny farany de mahireza ry havana an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Mandrosoatrany azaky bifona zava-tsotsy